ivelan'ny faritrala pireneny no anaovana ny eny. Mankasitrakanao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao maro samihafa no namarika ny andro anio teto an-drenivohitra no tanteraina ny maraina teo ny azakazaka ho an'ny fahaleovan-tena ny ainga aveny amin'ny Coliseum ny hazo ny kianja na larobia hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fahaenina ambinipolo taona ny ivereran'ny fahaleovan-tena sy ny nijoro ny folo alin-dahy malagasy. Ankoatr'izay dia nanao fitokonana ireo mpitondra taxi be sy ireo mpanampy mpamily teto an-drenivohitra niteraka fahasahiranana ho an'ny mpampiasa taxi be teto an-drenivohitra izay rehetra izay ka napakefitra ny amoaka ireo bus be photon hoe avoloha ny fiadidinan'ny repoblika ny fanavaozana ahafahana mitatitra ireo vahoaka n'Antananarivo izay misedra olana amin'izao fotoana izao. Raha efa misy kosa ny fifampidiniana eo amin'ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra sy ny lehibe n'ireo coopérative harantsika ao anatin'ny vaovao an-tsary raha riva ny antsiprian'izay. Fa mitoy ny ezaka fampandrosoana ny sehatra maro manerana nosy manomboka amin'ny sehatra ny fanabeazana nasy-pantsiana raha teo ny tetibola ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka nampitomboana izany ho fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara araka ny nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha tonga tany Lalangina tamin'ny farany herinandro lasa teo ny namana Vonjarisoa. Zava-dehibe fa iankenan'ny fampandrosoana miainga aty fotony ny fampianarana sy ny fanabeazana ka tsy maintsy jerena kaiky ny fanatsarana ny kalitao mandritra izao fanavaozana izao hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena tonga teto Ambalamaso distrikany Lalangina. Nasy-pantsiana ka nampiakarina ny tetibolana natokana ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ity taom-piasana ity. Fanolaniana tao anatin'ny travaux de commission nampiakarina 100 miliara ny vola holanina amin'ny fanabeazana tompolahy sy tompovavy. Noho izay fitiavan'ny sehatry ny fampianarana izay dia nanolotra lelavoly izy andrenana sekoly ato Lalangina ho fandraisany anjara amin'ny fiahiana ireo zanaka tantsaha aty fotony isitraka izay fianarana sy fanabeazana izay. Varina hoe nahemy fa 10 millions d'ariary dia mahavita sekoly. Bravo zany. Eto anatsika rehetra no anambarako eto fa hanome vola anamboarana sekoly anankiroa ny tenako dia 10 millions d'ariary anankiroa dikan'izay 20 millions d'ariary ahitako hoe tena ho vita maro no ve zany sekoly zany satria moa teto mbola tsisy sekoly naoriny fitondram-panjakana. Za manokana dia handray anjaiky président d'assemblée miaraka amin'ny solombavam-bahoaka rehetra ninona projet atao manera Madagasikara misy sekoly anankiroa no mety président d'assemblée fa tsy maintsy manao sekoly eto koa ny fitondram-panjakana tompolahy sy tompoko vavy. Ho fampirisihana ireo tanora ho tia sy hilofa amin'ny fianarana izay dia ho toloran'ny fanomezana sy fankasitrahana avokoa ireo mpianatra mendrika mahazo naoty ambony indrindra ato amin'ny distrikany Lalangina manomboka amin'ny afaka CPE ka hatramin'ny classe de terminale. Ny ankizy voalohany eto amin'ny district Lalangina dia omena 5 millions de francs manomboka amin'ny 6e ka hatramin'ny 3e. Ny naoty farany ambony indrindra any amin'ny lycée koa dia mahazo 5 millions de francs.
Izy telo mianadahy ireto indray no hisolo-tenany lalangina ho an'ny Amerika amin'ny volana Jolay ho avy io, raha lauréat tamin'ny fifaninanana tamin'ny taranja anglisy izay natao taty an-toerana. Anisan'ny distrika nahazo fampitaovana momba ny fampianarana betsaka avy amin'ny fitondram-panjakana i lalangina no ny fananany fotodrafitrasa sekoly maro. Zay ny makasika ny fatanteraina eny amin'ny CCI Vato ny fakakevitra nasionaly momba ny raharatany sy ny fanajariana ny tany hiezaka maro mifandraika amin'io amahana ny olana sedrainy olana eo amin'ny lafiny fanana tany izay no tanjona faponina avy ao amin'ny commune telo any amin'ny distrika ny Mandritsara no nizarana karatany sy titre faobe tany an-toerana nandritry ny hetsika fizarana faobe nataon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharatany ka tokatrano valonjato mahery no nisitraka izany tonga tany an-toerana ihany koa ny ministra tompona andraikitra nanatanteraka izay hetsika izay Georges Harrison Randrena Solo Darne. Dimy amby sivifolo isanjato ny raharaha ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany aty amin'ny distrikany Mandritsara dia saika fanolanana aratany avokoa ka miteraka lonilony sy tsy fankazoana eo anivon'ny fiarahamonina ka zary vato manakana amin'ny fampandrosoana. Mitondra vahaolana amin'izany ny fitondrana ny fanavaozana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ka tantsaha manodidina valonjato aty amin'ny distrikany Mandritsara no nitolorana karatany sy titre tany faobe. Mahazo matoky ianareo fa hovahantsika tsikelikely io tegna olana aratany mahazo mivoaka malagasy. Manomboka fizarantsika titre sy ny famahana olana goavana mahasarina amin'ny vahoaka ary vogniny koa zany zay ministera hahatonga atsika ho voavahaby olana zay olana atsika aratany. Raha misy ny olana mampisy ady dia io olana aratany. Takatra olana aratany miady ny mpihavana, miady ny mpiray-tanàna, miady ny fifanolobodirindriny noho ny tany. Dikan'izany famahantsika olana aratany eto Madagasikara anisan'ny mamaha ampahany betsaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Mahatsapa ny tantsaha aty amin'ny distrikany Mandritsara fa mipaka aty ifotony ny fanavaozana. Soranay be dia be ny fanjakana indrindra ministra ary ny président fanavaozana jusqu'à ty ambanimariny ny fanavaozana satria tonga ny tragnony fokon'ologno zay nagnano fangatahana ny fananany tany. Nararotin'ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany nandritra ny fiainana tamin'ny vahoaka taty amin'ny distrikany Mandritsara nitondra ny fanazavana ny politika amin'ny ankapobeny mahakasika ny ministera izay iandraiketany ary teto ihany koa nanolorana ny fampitaovana ho an'ny tompon'andraikitra misahana ny raharahantany aty amin'ny renivohitra Androna. Amin'ny distrikany Mandritsara iny ihany isika hanomboka tsy ho ela ny fananganana ny trano iray lehibe ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony any amin'ny distrikany Mandritsara izay Tsangambato ny 20 taona ny sekoly io ka natomboka ny asa ary napetraka ny vato fototra nametraka izany tany an-toerana ny ministra Piaha ny faritra Sofia mbola Georges Harrison sy Randrena Solo Darne. Feno 20 taona ny nijoran'ny sekoly ambaratonga ambony na ny IFRSS aty amin'ny distrikany Mandritsara. Mankalaza zany ireo mpandraraha sy ny mpampianatra ary ireo mpianatra sy ny herivelona aty amin'ny distrikany Mandritsara ka ny Tsangambato 20 taona ny fanangana ny trano iray lehibe izay hamana ny olana ireo mpianatra nametraka ny vato fehizorony izany ny ministra ny fanajariana tany sy raharahantany. Iarantsika mahalala fa to faritry ny Sofia to ny isan'ny be mpianatra indrindra eto Madagasikara ary anisan'ny lohany amin'izany ny tanànan'i Mandritsara ka rariny dia rariny zany ny agnanaovantsika fihetsika matetika sahala amin'izao mba hagnofanantsika ary hagnomanantsika ireo mpandimby relève androafany mpandimby zay satria efa manana atsika ny manam-pahaizana ka magnano ny fanjakana fa atsika koa tsy miamby fagnampy fanohana ary vogniny tegnanay hitady amin'ny namana zay partenaire mpanambola mba hampiroborobo toy université ny Mandritsara zay efa nilazaiko tefa agnisan'ny manana mpianatra maro indrindra
eraky Madagasikara fa nirarigny zany mba hazoto hianatra holombolombolona tany tetaloha. Nandritra ny fametrahana zao vato fototra ho an'ny tranon'ireo lehibe apetraka eto amin'ny sekoly ambaratonga ambony ity nambaran'ny ministry ny fanajarenan-tany sy ny raharahantany fa hanampy amin'ny fampitaovana ity sekoly ity ny tenany. Teto ihany koa nanolorana ny mari-pankasitrahana ho an'ireo mpampianatra sy ireo mpandraraha na vita betsaka tamin'ny fampandehanana ity sekoly ambaratonga ambony ity. Ikisaka ao amin'ny distrikany Ambanja indray aloha isika hojerena ny lafiny fampandrosoana ny tanora ao Ambanja. Tanjon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny hanampy tosika ireo tanora hivoatra ary ampiroborobo ny sehatra maro any amin'ny distrikany Ambanja ka hisy ny fanorenana complexe lehibe ho an'ny tanora any an-toerana Lucien Tongarivo. Fanamafisana ny feo sy ny anjara toeran'ny tanora amin'ny famolavolagna ny politika nasionaly ny tanora sy ny fanatanjahantena izao fanangonan-kevitra izay fomba iray ahafana mampita mivantana ny etaheta ifanaraka amin'ny zavamisy aty ifotony ny fanapahan-kevitra izay ikatsahana vahaolagna ahafahan'ny tanora mandeha anjara feno amin'ny fampandrosoana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena ary indrindra ny fagnavaozana ny firenena. Mipotroka ao anatiny fieritreretan'ny tanora eto amin'ny faritra Diana province Kobo zany hoe hetaheta na fampana zany. Betsaka ny fitakina, betsaka ny hetaheta, ataontsika hoe ny aspiration ary betsaka ny vinavina na programa zay neritreretina tanora reto hoentina manavao manarina anty faritra ary anty Madagasikara ity. Mitondrana ady hevitra makasika ny hevitra zay tena mahafampana amin'izao fotoana zao ny lafiny politika, fifidianana, ny lalàna, ny rafitra, fanovana rafitra zay takina isanandro fanarenana sosialim-bahoaka ary ny anjara toeran'ny tanora amin'ny fitantanana anty Madagasikara ity. Isan'ny vato fehizoro amin'ny fampandrosoana sy fivelarany tontolon'ny fanatanjahantena ihany koa izao fikonan-doha sy fifampidiniana natao taty Antsiranana izao. Zany hoe ino zegny le olona ino koa zegny le vahaolana mitatsika ino zegny le sport zegny tokony mety sady ahafahantsika zegny mampandroso izy malakilaky zegny aty amin'ny faritra zava ahafagna mba hoanigna zegny politique nationale des sports zegny eto Madagasikara zegny tsy latsa-danja amin'izegny moa zegny ny aty amin'ny faritra Diana. Nanamafy Andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teto Antsiranana fa tsy ho hisy oraraka an-tany ireo hevitra sy sosikevitra rehetra ny voaka teto nandritra ny roa andro fa tsy maintsy ho entina any amin'ny fikonan-doha nasionaly. Angom-baovao ny Eugénie Rasoaniriny narahantsika teo iny fa efa niresaka lafiny fampandrosoana ny tanora izay ihany isika dia toizantsika amin'izay ihany. Mitsangana hoery vaovao eo anivon'ny fiarahamonina silamo eto Madagasikara ny plateforme des jeunes musulmans de Madagascar tanjona ny andray anjara amin'ny famahana ireo olana sedray ny vondrom-piarahamonina silamo indrindra ny momba ny fitantanana sy ny fifidianana eo anivon'ireo fikambanana misy azy ireo araka nambaran'ireo mpikambana dia anisany antony nanosika azy ireo hijoro ny fisiany ayaha momba ny tsy fampiny mangarara amin'ny fifidianana mpitantana fanadiadiana eo amin'ny sary nirinirina Rasolo Arjon. Miteraka disadisa sy krizy eo anivon'ny fiarahamonina musulmana ny fifidianana tsy manderaky ny tokony ho izy izay matetika mampisolana. Ilaina ho ny mpitarika ny plateforme des jeunes musulmans de Madagascar ny fifampidiniana sy ny fanavaozana mba hiantohana ny tombontsoa iombonana. Anisan'ny lara-pamena apetraka ity sehatra vaovao ity ihany koa ny fantsiana sy fanavaozana ny sata amin'ny feny fikambanana silamo mba hifanaraka amin'ny zavamisy sy ny filana ankehitriny. Nohon le olana izay tsapanay misy no nijorony io plateforme io ary miantso ny tanora rehetra manerana ny Madagasikara izahay mijoro mitsangana saia mijoro amin'ny fahamarinana izay ananatsika anatin'ny finoana al-Islam ary manoana ihany koa zany izahay ho an'ireo ezaka rehetrarehetra izay fanataon'ireo zoky ray aman-dreny ao anatin'izany ny Majlis Mosquée Sunnite de Madagascar izay efa mijoro amizao. Eo ihany koa ny comité de normalisation izay manoana tanteraka izahay ato amin'ny plateforme des jeunes musulmans
amin'ny mba amahana ny olana izay sedrain'ny communauté musulman eto Madagasikara. Ho fanomboana izany tena natanteraka fihaonam-be teto Antananarivo ireo tanora silamo avy amin'ny plateforme des jeunes musulmans de Madagascar. Fotoana niresahan'izy ireo olana sedraina sy ny tediavana vahaolana iaraha-mana tanteraka. Tsy tadina fenina zany le olana crise misy aminay ato anatin'ny communauté musulmane amizao ny tsy fisiany rafitra mazava sy mangarahara eo amin'ny fitantanana ny lehibeny mpino silamo eto Madagasikara. Tanora zany mba hitonga anjara borikiny amin'ny famahagna izay olana zay mba hisiany mangarahara ekeny daolobe sy ekeny be sy ny maro izay tazona andraikitra mahampitarika ny mpino silamo rehetra amin'ny Madagasikara. Nambaran'izy ireo ihany koa fa mbola hitarina any amin'ny faritra maro manerana ny nosy ny dinika sy ny fanentanana. Nanao antso an'ireo tanora silamo manerana ny Madagasikara ny plateforme des jeunes musulmans mba handray anjara mavitrika amin'ny fanavaozana sy ny fampiroboroboana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ny fifidianana ho fampandrosoana ny fiarahamonina silamo sy ny firaisankina nasionaly. Halafom-baovao hafa kosa notolorana mari-pahavitana fiofanana ireo mpanao gazety miankina sy tsy miankina tany Tomasina ary nahazo fampitaovana ireo onjam-peo haiasany ataorian'ny tombana nataony avy eo anivon'ny studio Sifaka ataorian'ny fandalovany rivodoza gezany farany teo. Tonga niatrika izany ny solotenany UNESCO izay misahana any Madagasikara mipetraka ao Afrika rahantsika atao anatin'ity fanadihadiana nataony lovany Irina Javanasy keny Leonard solotenanay any Tomasina ity ny andindininy zay. Onjam-peo miisa 12 no notolorana fitaovana izay nahitana table de mixage, ordinateur portable, micro professionnel ho an'ny studio, miampy ireo kojakoja mifandraika amin'izany taorian'ny fanofanana ireo mpanao gazety miankina sy tsy miankina teto Tomasina izay naharitra 3 andro. Io no nentin'ny studio Sifaka tamin'ny alalan'ilay tetikasa miatrika notoanany UNESCO vokatrilay tombana nataon'izy ireo ny volana May raha ny fanofanana izay nitondrana ny fiatrehana ny meana sy ny voasana aloha hevitra 3 nitondra ny tontolo iainana, ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny humanité izay nafanana mpita fa mitana toerana lehibe ny haino manjery, mialoha, mandritra ary aoriany ny trangan-javatra lehibe tahaka ireny nandalovan'ny gezany ireny. Mifankasitrahana lehibe no atolotra amin'ny mpamey satria mba afaka miaina ny station, mba afaka mamita ny zavatra tsy vitany ny station tamin'ny alalan'ny famezana ireo fitaovana zay lehibe dia lehibe ho anay rehefa anay miatrika ny asa manandraikitra tsy maintsy sahany izay station zay. Rehefa nanao an'ilay tombana zany tsy vitany hoe ny infrastructure matériel zany hoe foto-drafitrasa sy ny fitaovana no simba fa misy ihany koa tosika eo amin'ny hoe inona ny karazana fandarana sy endrim-pandarana mahaliana sy ilain'ny mponina eto Tomasina mandritra ny crise na loza tahaka ireny zany dia nanao fampifanana zany mikasika ny antsoina fotsiny hoe journalisme humanitaire sy ny gestion de risque de catastrophe hoe ireo fahaizana zany mandrinda vaovao ilaina sy tokony ho fantatra rehefa misy loza tahaka ireny sy hoe inona ireo mamaly ny etaeta amin'ny mpiaino. Roapolo amby zato andro teoriana ny studio Sifaka tamin'ny alalan'ny tohana nataon'ny UNESCO no tonga ankasitrahana an'izy ireo zany. Izao tompona serasera izao no niantso anay voalohany hoe tale ahoantsika ity fa tena voza ato nefa dia niresahany teo iny fa manao service public akory zareo ary manampy tanteraka ny haino manjery pirenena ny asan'izy ireo. Samy matsapa ireo niatrika fotoan-dehibe izao nandritra ny fanolorana ny mari-pahavita-piofanana fa anisan'ny fomba iray enti miatrika sy ahafahana mamolavola sahady ny paikady amin'ny fotoana manaraka amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary goavambe sahala ny gezany ireny izao dingana vita izao. Zay ny makasika niny fa ao amafisina ny amin'ny distrika ny Betroka manomboka izao ny fanaramaso amin'ny alalan'ny fiadinana ifotony tampoka anaramaso ny fivarotana fanafody izay saripady ho an'ireo olona marary ny raboka sy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ary ireo fanafody
hafa izay tsy maintsy ny mpiasa ny fahasalamana ihany no manome alalana sy fanaramaso ireo marary izay mihinana ireo fanafody ireo. Hofantarina ihany koa fa amin'ny alalan'ny fanadiadiana izay ho ataony mpitandro ny filaminana ireo mpivarotra manaparitaka fanafody tsy ara-dalàna eny an-tsena. Théophile Norbert, solontenanay ao Betroka. Tafatsangana aty amin'ny distriktany Betroka ny komity hanaramaso ny fivarotana eny an-tsena ireo fanafody sarapady izay tsy misy hafa-tsy ny mpiasan'ny fahasalamana ireo hany no hanitokana afaka manome alalana ny finanana azy aoriana ny fizahana mba amin'ny fitiliana nataony. Toy ny fanafody ny raboka akoatra ny fanafody fandrindrana ny fiainam-pianakaviana sy ny maro hafa. Mbola anjara ny komity hanikio ny fanarahamaso sy ny fandrarana ny fivarotana ireo fanafody sakafo izay misy mivarotra eny an-tsena aty amin'ny distriktany Betroka. Komite manokana misahana ny fanarahamaso ny fivarotana tsy ara-dalàna fanafody sy ny fanafody sakafo ho an'ireo zaza tsy ampy sakafo ny teto Betroka ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka zay misahana fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra Anosy miaraka amin'ny ekipany distrika izay taretiny chef district ao zany ireo tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny distrikany Betroka. Ataoriana ny janganan'ny komity dia nisy avy hatrany ny vidinana tampoka teny an-tsena nitsirena ireo fanafody izay voarara ny fivarotana olon-tsotra azy ireo ary nisy ireo mpivarotra natrantrarana izany ka voaterina nangona ireo fanafody ireo ny komity nandritra izany hiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Ny komity mipetraka tanteraka ao anatin'izay fanarahan-dalàna zay satria ny komity natao hiaro sy hidina ifotony hijery ny zavatra izay tsy manara-dalàna. Manarakarak'izay mbola ao anatin'ny fanentanana aloha zany ny fidinana voalohany zao. Ny fidinana manaraka ataon'ny komity hiditra amin'izay fampiarana ny lalàna zay raha toka mbola misy minia manao izay famarotana fanafody tsy ara-dalàna zay sy ny fanafody sakafo natokana ho an'ireo azaza tratry ny tsy fanjahitsakafo. Akoatry ny nanagiazana natao tamin'ireo fanafody tsy azo namidy dia nanentana azy ireo ihany koa ny komity ny tsy hanohizan'ireo mpivarotra ny hivarotana izany eny an-tsena ary hiditra ihany koa ao anatin'ny ara-dalàna izay tsy misy hafa-tsy ny fananganana trano fivarotana fanafody irery ihany no vahaolana amin'izany satria misy ny fenitra tsy maintsy arahana amin'ny fivarotana fanafody eto Madagasikara. Tany Betroka izay efa nanolotra fitaovana informatika ho an'ny fitalevam-paritra ny fahasalamam-bahoaka tany amin'ny faritra Vakinakaratra ny tetikasa Wish2 Tanjona ny anamorana ny fanangonana sy fitahirizana ireo antotanisa sy anatsarana ny fandraisana an-tanana ny fahasalamana ara-pananana ny menjanary fanantenana Revingdam. Zava-dehibe ary tsy azo atao ambany zavatra ny fahasalamana ara-pananana antso nanolorany FISA Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa Wish2 fitaovana informatika ho an'ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Vakinakaratra sy ireo distrika 7. Ny tetikasa Wish2 moa dia misahana ny fanatsarana maharitra ny fahasalamana ara-pananana indrindra ny fisorohana ny voka loloatra eo amin'ny tanora anampy amin'ny fanatsarana ny tolotra ireto fitaovana ireto. Fiara-miasa ny FISA Madagasikara tarafaina projet Wish2 no nanomezana an'izay fampitaovana zay hoentina manao ny planification sy resaka ny gestion efficacena données. Ny fitaovana natolotra dia misy ny imprimante, misy ny moniteur sy ny unité centrale miaraka amin'ny kitiny. Tanora ny akamaroan'ny mponina eto amin'ny faritra Vakinakaratra ary ampiroborobo ny fijerenan'ny fahasalamana ara-pananana ny fampitaovana. Tonga ara-potoana zany zao fiara-miasa amin'ny Wish2 zao zay dia manohana ny ministère de la santé publique ahafahantsika manolokolo ny zoa ny fahafahan'ny vehivavy ny tanora ametraka an'izany hoe tena tokantrano mandroso izy libre amin'ny alalan'ilay programme planine familiale santé reproductive en général. Dia verina zany satria tonga dia masahana ny district 7 io masahana ny direction anampy be dia be tsy fikirakirana ny données zay karakarain'ny ekipa isan'andro fa eo ihany koa ny fametrahana ny planine hijerentsika sahady no avy. Mitoa ny fiara-miasa ny mpiara-miombonantoka sy ny fitalevam-pasitry ny fahasalamam-bahoaka itsonjovana ny fahasalaman'ny daholobe.
raha izay ny tao Antsirabe dia nanolotra hazavanana panneau solaire ho an'ny CSB2 Mangalaza ny fikambanana Rotary Club du Lac Kalaotra hitsinjovana manokana ireo vehivavy tonga miteraka amin'ny toeram-pitsaboana io. Hetsika fanaon'izy ireo isan-taona ny toy izao izay tafiditra ao anatin'ny action fanilo. Michel Adera, Randriamanalina, ary Nantenaina, Ratsirindrabe. Ny aretin'ny kohaka, ny gripa, ny tazomoka, areti-pivalanana no mateti-pitranga eto amin'ity tobi-pahasalamana fototra faharoa eto Mangalaza, komina Feramangavaratra, distrikina Ambatondrazaka. Manodidina ny 20 isan'andro ny olona marary tonga eto ary vehivavy hiteraka 10 isan'andro ihany koa amin'ny ankapobeny. Manampy betsaka ny mponina eto manodidina ny fisian'ity CSB2 ity, misy mihitsy aza ny toerana lavitra lalana adiny 5 vao tonga eto amin'ity toerana ity. Mba ho fanampiana ireo mponina manatona tobi-pahasalamana dia tonga teto an-toerana ny fikambanana mpanao asa soa Rotary Club du Lac Kalaotra nanolotra panneau solaire entina hanazavana ny tobi-pahasalamana ahafahana manatanteraka ny asa rehetra. Dia ny tanjona moa zany ho an'ny reny miteraka mba tsy ho maizina ny izay reny miteraka zay dia efa maro ny folo taona angamba zay nisy io action fanily io zany hoe ny action fanily iarahana amin'ny olona any Antananarivo zay ilay izy antsoina hoe PP Mahafaly dia nanapa-kevitra izy hoe isa-taona dia manome ny Rotary izy an'le hazavana aterina any amin'ny CSB. Tena zavatra kely hoe zany mitondra hazavana zany fa rehefa mazava ny toerana anankiray dia misinda ny aizina dia izany ny zavatra nataony zareo teto androany hazava tokoa Mangalaza dia rehefa mazava koa ny CSB2 mazava koa ny olona ao anatiny dia mino fa betsaka be ny zavatra mazava miaraka an'izany mety amin'ny fomba fisainana koa dia fomba fisainana tena itaritana antsika rehetrarehetra isika zao koa tokony hoe angalataka ny zavatra atao amin'ny fikambanana Rotary io aza misarasara manomeraka misy zavatra tokony homena dia antsika fahasalamana moa zany mitodiko monokany atao izay farany tsara indrindra ho an'ireo vahoaka atsika zany fa mandarana izany zao atao izay farany vitanareo fa iny ny fahaizantsika na ny disponibilité antsika zay ny zavatra atsika naomena aloha. Mbola mitombo ny asa soa ataon'ny Rotary Club du Lac Kalaotra hijery manokana ho an'ny andro ho an'ny ankizy afrikanina izy ireo amin'ity volana Jona ity. Karakara fifaninanana ho an'ny ankizy fifaninanana mihira-pirenena amin'ny 25 dia 25 maraina zany ny phase éliminatoire ary ny hariva kosa ny phase finale ka manentana ny ankizy zay hoe ankizy rehetra zany afaka manoratra anarana dia amin'ny hariva ny fizarana rendrina eo amin'ny kafe ihany. Fa mitohy ny fizaham-pahasalamana maimaim-pona ataon'ireo olona tsara sitrapo any amin'ny tapany avaratry ny nosy ho an'ny tombotsoa iombonana samy nanaovana izay hetsika izay avokoa ny tao ambanja sy sambava fandao rahantsika miaraka. Mba hoentigny agnatanteragna ny politika mpanjakana amin'ny fagnatsaragna ny sehatry ny fahasalamagna dia notanteragna teto amin'ny hôpital Beny Andapa na ny CHR2 de ny Andapa ny varavaragna misokatra zay andresaka ny olo jiaby ka maimaim-pona avokoa ny tolotra rehetra mandritra ny 3 andro ary afaka mamantatra sy mahontany ny zavatra rehetra vita ato amin'ny hôpital Beny Andapa ny rehetra ka nosinjaraina isaky ny tranoheva ny tolotra rehetra izay misy amin'ity varavarana misokatra ity. Magnaraka ny toromarika apetraka ny tompon'andraikitra avokoa ireo izay magnano fizahagna ara-pahasalamagna mandritra izao 3 andro ny varavarana misokatra izao. Tonga nanokatra izao varavarana misokatra agnatin'ny 3 andro izao ny levitry ny lehibe ny distrikany Andapa nitronon'ireo lehibe ny Sapandrara eto Andapa. Fizahagna fahasalamagna maimaim-poagna fagnazavagna ny fomba fandraisagna ireo marary sy ny toromarika ny tokony atao sy ny tsy tokony tanterahigna ary ny fizotra ny fitahagna izay mila arahigna sy ny fampafantaragna ireo tolotra rehetra misy ao amin'ny tobi-pahasalamagna CSR Sava no tanterahigna izany mba ho fitsinjovagna sy ny fagnampiagna ny mpiarabelogna eo amin'ny intimanagna mikasiky ny fitsaboagna. Ny fitalavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka no tompon'antoka tamin'izany. Velom-pakasitrahagna ireo niatrika izany
izany ary nahatsapa fa tegna zava-dehibe tokoa. Fantatra nandritra izao ihany koa fa ankoatra ny fizahagna fahasalamagna dia mbola magnatanteraka didipotra fobe memem-poagna ihany koa. Zay ny makasika niny fa iresaka lafo ny fanatanjahantena indray aloha isika circuit training voambolana efa fantatra ireo miditra amin'ireny toerana fitaizam-batana na salle de sport reny voambolana kosa mety tsy mbola faheninao fantaro ary fa misy karazany ny tolotra ikojakojana ny vatana anatin'ireny salle de sport reny ny circuit iray dia ny fampiarahana ny karazany mihoatry ny telo ao anatin'ny fotoana voafetra sy fohy azo ifaninanana moa ny circuit training ary eto Antananarivo no anatanterana izany ho an'ireo anandrana na efa mitaiza vatana nandriana Razavindramaro Kanto Ranaivoarson. Karazany enina ny circuit training no safidiana ifaninanana amin'ity fanomboana ity akoatra ny fahafehezana ny fanazaranteny iray ho tsaraina ihany koa ny fahafehezana ny feptaona. Les zavatra atao pompe, squat, de burpees, jump box, de corde à sauter, sprint. Chrono ny anjehana. Zany hoe rehefa mavita ny anankiray ianao, zany hoe mavita pompe ianao de directement tonga de miditra squat. Ohatr'izay ilay izy. Fitaizam-batana andrisihana ny tsirairay ny circuit training competition. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent aller, se laissent délaisser par des problèmes ou par des situations de la vie. Amin'izao fotoana besarany olana maro ny tsirairay tsy mampita amitaiza vatana itsony raha mandray anjara amina fifaninanana ara-panatanjahantena nefa sika mandrisika antsika hetsika izany ho mavitrika izay no tanjonay amin'ity circuit training competition ity sady mampirisika ny tsirairay ho tia fanatanjahantena ihany koa. C'est vraiment ça, pousser les gens à se dépasser, à faire du sport. Tsy mbola nisy mihitsy ny hoe tournoi na circuit training na izany teto kanefa ataontsika hoe io no misokatra indrindra accessible indrindra ho anna olona izay mitaiza vatana satria na any an-trano ary izy dia afaka manao an'io be dia be ihany koa ny hoe miditra salle mitaiza vatana ao anatin'izay circuit training izay. Ny kianja mitafy Mahamasina no andray ny circuit training competition ny 4 Jolay izao mpandray anjara mahery ny 400 no andrasana. Fa ho tanteraina etsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny folatra amin'ny 12 Jolay izao ny andiany faharoa amin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena ho antaranja karate do Coupe internationale de Tana fifaninanana izay andraisan'ireo mpikatroka sangany maro avy eto Madagasikara sy ireo firenena vahiny maro nasaina mikarakara ity hetsika ity ny Fédération Malagasy ny karate Kanto Ranaivoarson. Hiditra amin'ny andiany faharoa ny Coupe internationale d'Antananarivo fifananana iraisam-pirenena izay andraisan'ireo nosy ravavy eto anivon'ny ranomasimbe Indiananjara ho tanteraina ny 10 ka hatramin'ny 12 ny volana Jolay izao etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fifananana. Efa manomboka tonga ny inscription ireo avy any ivelany ary siganiko manokana amin'izany ny avy atsy La Réunion izay misy ekipa 20 no avy eo ny maillot koa efa tonga ao ny inscription any noho izany tena zava-dehibe io ho an'ny karate malagasy araka ny resantsika satria ny vinantsika ny vision zany ny tanjontsika dia ny ametrahana ny hoe compétition internationale validée par WKF statutaire zany no atao eto amintsika. Amafisiko tsara fa ity Coupe internationale d'Antananarivo ity dia nahazo fakantoavany international ny karate zay no ahafahantsika manatanteraka azy. Ny faharoa manaraka an'izay dia amin'ity ihany koa dia hisy par équipe ireo firenena zay ifanandrina eto zany hoe tsy ilay individuel ihany fa isy ihany koa zany ny équipe pirenena zay avoakatsika mixte izy zany Madagasikara izy La Réunion izy Mayotte mbola ho hita eo ny Maurice na mahafeno équipe izy na tsy hafeno. Ifarana ny 5 Jolay ny fara fisoratana anarana ho andro mpanjay anjara ary efa misy ny lamina petraka makasika izany. Tsika malagasy dia manana tombony be dia be satria 2 athlètes par catégorie no quota zany noho izany dia avantage ngeza be zay ho an'ny atletantsika malagasy. Ny faharoa ihany koa dia le hoe ny
accréditation eto zany no azavaiko tsara amintsika rehetra ny hoe ny inscription zany a dia nanomboka tamin'ny 1er juin teo a mifarana ny alahady a 5 juillet à minuit dia ny fandoavana ny engagement droit d'engagement zany a dia ny alatsinainy 6 juillet indray no mifarana à minuit. Ny accréditation dia tsy maintsy présent daholo ny atleta sy ny coach manao ny filanjana fisoratana anarana ny vérification ny taona le fahafantarana hoe izao ny taona satria ny ankizy a 9 taona no manomboka manao ny compétition io. Ny alakamisy io a 9 juillet ao amin'ny palais des sports manomboka amin'ny valo maraina. Présence obligatoire io a tsy maintsy milanja tsy maintsy misoratra anarana ny atleta sy ny coach amin'ny fotoana io. Mitoetra ny fikarakarana fikambanana fihezama fiofanana ho an'ireo mpisehatra ara-panatanjahantena nisy ny fiofanana no tanteran'izy ireo tetsy amin'ny ANS Sampefloha ny farany herinandro lasa teo. Fiofanana izay miompana amin'ny fampandrosoana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpitantana sy ireo atleta kanto Ranevorson. Ny roso tamin'ny dingana fahatelo ny fampiofanana ho an'ireo teknisianina mpitantana ary atleta eo anivon'ny fihezama na ny fitezana ny herin'izatovy malagasy. 70 mianadary io nanaraka ny fiofanana teto amin'ny ANS Sampefloha izay niompana tamin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefa ananan'izy ireo. Ny fanamby moa zany dia arak'izay hoe ampiakatra ny lentany zany fanabeazana ao amin'ny fihezama zany aloha zay aloha zany voalohany. Ny faharoa zany mba hampiroboroba ny fihezama satria misy fotoana tena tsy heno mihitsy ny fihezama na dia efa vala amin'ny 70 taona izy zao. Dia tamin'ity fitantanana ity zany dia izay no anisany hoe fanamby zany mba hampiroboroba n'ilay fihezama sy mba hananana le fitaovana trano sy ny karazany mba ahafahana manamafy an'ireo discipline ao anatin'ireo. Akoatran'ireo mpiofana teto Analamanga dia nisy ihany koa risolotena avy any amin'ny faritra niatrika izao fiofanana izao. Mampirisika hatrany an'ireo taranja mpikambana ao anatin'ny fihezama mba hamily maso hatrany ity fikambanana ity. Fa mihetsika foana zany ny fihezama fa le discipline zany mila mihetsika ihany koa fa tsy miandry an'le aty amin'ny foibe foana zany hoe manao hetsika ny foibe zay vao hetsika fa le discipline rehetrarehetra ao anatin'ny fihezama zany no hetsehana mba ahafahany mampiroboroba le fihezama mba hoeniny olona zany hoe ay ve misy zany fihezama, ay mbola misy ve le fihezama, ay ve mbola manao zavatra ohatr'izao le fihezama. Ho aparitaka any amin'ny faritra indray ny fiofanana aorianan'izao raha ny fandaram-potoana eo nivon'ny fihezama. Vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa niompana tamin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana no nentina nampahafantarana ireo tombontsoa mivantana na ankolaka amin'ny tontolo iainana lavirary ireo hetsika ireo no nanamariana ireo andro maneran-tany telo sosina izay notanteraina tany Mahavelona distrikany Maro Antsetra hetsika izay nokarakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy tamin'ny alalan'ny fitariavam-paritra Analanjirofo sy Ambatosoa. Boniface Ramiandroson. Aroviny tanitsika atsinjoviny zavaboary mandresandraikitra ho an'ny toetrandro amin'ny alalan'ny vahaolona Lovainjafy ny fotony. Izay aloha hevitra lehibe izay no nentina nanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasamihafany zava-mananaina ary ny andro maneran-tany adina amin'ny fahangazanana sy haintany natao teto Malevona distrikany Maro Antsetra faritra Ambatosoa. Hetsika regional iraisan'ny faritra Analanjirofo sy Ambatosoa. Ity hetsika ity dia hetsika izay mampiseho ny engagement ny fanjakana malagasy izay mametraka ny vaindohan-draharaha ny fiarovana tontolo iainana. Fitariana nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy izay mitariky atsika olom-pirenena rehetra satria ny tontolo iainana dia engagementsika olom-pirenena rehetra. Anatin'izany zany dia miainga avy amin'ny sefokotany. Ireo vondron'olona ifotony, ireo ben'ny tanàna sy ny sisa. Nandritra izany hetsika izany no nambolena zanakazo zana tany 500 fototra amin'ny velaran-tany 2 hektara narahina kabary fanentanana samihafa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana
nanambarana ireo tombotsoa mivantana sy ankolaka entina ny tontolo iainana milamina sy voaharo. Ny farimbona tamin'izao etsika izao ireo mpiara-mombona antoka raha tontolo iainana taty Ambatsoa nahitana ny MNP Masoala, ny WCS, ny FCI Miro, Fandroakando, Antonzil Conservation sy ny sisa izay samy nampiranty trano eva ho fanabeazana ny vahoaka ara tontolo iainana. Maro antsika izay efa anisan'ny nankalaza izay ihany koa ny tany amin'ny faritra Laotra Mangoro distrikany Moramanga raha antsika vetrany. Apetraka ho zava-dehibe ny fiarovana ny tantavany Anjozorobe Angavo izay mbola ahitana ireo harena voajanahary maro samihafa miantoka any ampahany betsaka amin'ny fivelomam-ponina manodidina. Nosafidiany ny fitaliavam-paritra ny tontolo iainana Laotra Mangoro, nanaovana ny fankalazana regionaly ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro maneran-tany amin'ny ady atao amin'ny fangazan-tany ary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazany zava-mananaina ny komuna mandiala azy. Ity komuna ity izay manamorona ny tandavan'ala Anjozorobe Angavo ka hetsika fanentanana maro samihafa narahina fampirantiana tamin'ny alalan'ny trano eva mampiseho ireo vokatra azo avy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana nataon'ireo mpiray-ombinantoka. Nampiavaka ny fankalazana ny famboleka-hazo fihinam-bosy ny hazo haingo-tanàna izay novolena teo amin'ny faritra ny CEG izay natao fampitan-kafatra ho an'ny rehetra ho fiarovana ny tontolo iainana. Ny faritra Anjozorobe Angavo manokana moa izay atao hoe ny fankalazana dia voalaza teo fa manana ny mampiavaka azy io faritra rovana io no fananany an'ireo karazana zava-mananaina maro sy karazana izay eto no ahitantsika azy. Faharoa manaraka an'izay dia nozaraina teto izany hoe inona moa no asan'ny tontolo iainana io miantoka ny fanomezana famelomana ny toe-karen'ny faritra mihitsy satria tao amin'ny ho an'ny faritra komuna Andialaza manokana dia tao ny nakana ny herinaratra izay avokarana jero avokarana rano fisotro madio. Ny ONG Fanamby no nametrahan'ny ministera-piany vitantanana ka nambara ny mpitantana fa azo lazaina mahomby ny fiara-miasa teo amin'ny fitaliavam-paritra Laotra Mangoro sy ny mpitondra isana baratongany ary indrindra ireo mponina eny fotony. Mihena aloha izao ny fahasimbana raha ho an'ny faritra rovana Anjozorobe Angavo fa mbola maro ny ezaka mila atao satria mbola misy ireo fanaovana sarboala sy ny fangalana hazo ho atao boakare. Nambara ny solon-tenan'ny lehibe ny faritra nandritry ny hetsika fa mifanindran-dalana amin'ny vinan'ny faritra Laotra Mangoro ny politika amin'ny ministera ny tontolo iainana amin'ny fiarovana ny tandavan'ala ny Anjozorobe Angavo. Ny lehibe ny faritra izay manao ho zava-dehibe ny fampiroboroboana amin'ny fanampiana ireo tantsaha ka ny fiarovana ny tontolo iainana ny fototra iangana ary ny fiaraha-misalahy amin'ireo mpisehatra ara-tontolo iainana dia zava-dehibe tahaka izao natao teto Mandialaza izao. Alafin'ny kolotsaina no anoizantsika ny vaovao hano tanteraina atao amin'ny fokontany Name komuna ambanivohitra Ambahive nandritra ny roa andro ny fomba fanao ny zanaka Antemoro ao anatin'ny departementany Lokomby dia ny fandroana faobe ho an'ny zanaka ampelezana rehetra ka nisy ny fombafomba nentina nanamarena izany tany an-toerana nataon'ireo olobe sy ampanjaka tompony rano Andriamanjaka Serafin. Alfasor sara também vem na tua se for da terra toda senão mangata ka hodanghary aminay tua tua. Isan'ny fomba mampanao tsy azo hiodivirana sy tsy azo hadinoina ny fandroana ho an'ny foko Antemoro manamorona ny renirano Ambahive tao anatin'ny distrikany Manakara faritra Fitovinany rehefa volana May sy volana Jona miakabokatra tahaka izao satria eto avokoa ny mpianakavy sy ireo zanaka ampelezana mitady ravinahitra avilavitra no mihaona sy midio amin'ny ratsy rehetra nandritra ny taona. Isaky volana me zany magnano anazy igny satria miakabokatra satria labaginana mafolo be fitiavana raha be amizay fitiavana da natao amizay zany resaka sakafo amin'olo mitany dolo da samy mangataka hany madinidiniky hihoany miditra sy miditra roa mizaka be magneragny tanàna io volana me zany gn'agnanovana azy igny ka ny foko araky teninao magnano anazy zany da agniresaka atemorona sika temorona zany magnano anazy igny kanefa raha avy eo amizay gny sanany da sy nahavita da eto ambotomasina ny tena mitoko. Aloha ny voalohany indrindra dia ampisehovana hoe ireo zanaka Antemoro avy aty amin'ny faritra Ambahive dia nampiana-janaka satria ny tenanay ao anatin'ny Ambahive miray dia Ampamanga Tananarivo any ivelan-dranomasina ary noho ny fitezana izay nataon'ireo ray aman-dreny no nahatonga anay nitazona hatrany ny fomba amampanao
mantemoro avy ety faritra Mbahive ka ny tanjona anay dia ny hamerenana ny hason'ny olo sy ny hason'ny tany ka izay nahatonga anay niezaka ny karakara nanao an'izao ataontsika hoe fandrona sy ny etsika back to the roots hamantarana ny ety amin'ny faritra ity dia efa nisy hatramin'ny ela izany atao hoe fandrona zany fa ny karakarahanay izay Mbahive miray dia 3e édition izy ity 3e édition hariditra amin'ny 4e édition amin'ny heritaona isika amin'ny maha-ministera piay ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia nandefa nisy olotena ny taty antoerana andriamatao minisitra tamin'ny alalan'ny talempatra misana ny faritra fitovinany Ramatoa Tsirmarnirina Leonsine. Ahafahan'ny taranaka faramandidy mahafantatra ka hoe misy an'izany fandroana izany kolontsaina malagasy izany aty amin'ny faritra Mbahive. Marobe ny kolontsaina eto Madagasikara. Ao ny fandroanandriaka ataontsika ao vipeno ao ny forazaza, ao ny savatra izay ataony mananjara, ao ny fanjafy, ao ny fanjaza. Sambakan'izay avao koa ny fandroana izay ataonareo eto Mbahive ireto. La misy moa mbola kolontsaina hafa ty antsika ho avoitra indrindra fa amin'ity faritra Mbahive ity dia vonona izahay mpagnome tagnana amin'ny fandrindrana sy ny fikarakarana aby daholo ka da misaotra Rangandria. Tao anatiny ambetitenin'ireo izay samy nandray fitenenana teto ny havatra sy fanentanana mba nasongadinana hatrany ny fomba mahamalagasy sy ny fomban-drazana maro samihafa mba tsy ho very fampitaina amin'ny taranaka faramandimby aty aorina. Zay ny tany amin'ny distrikta ny Manakara fa notanteraina nandritry ny 3 andro teto andrenivohitra ny hetsika Startour eny amin'ny 20 hetsika maro no nentina nanamarina izany teny amin'ny Coliseum hetsika izay natao ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe naraina fampisehoana ary zavakanto maro hafa toy ny hetsika rehetra izay karakarain'ny orinasa dia nomendanja ny fametrahana fandriampahalemana sy ny fahadiovan'ny toerana idirana sy elana ho an'ny tombontsoany rehetra sy ho fanajana ny tontolo iainana fanampanazavana. Ny hetsika karakara izany tsy maintsy ataontsika hoe encadré foana satria zava-dehibe loatra ny sécurité dia lehibe ny zavatra apetraka mba ahafahantsika zany mifety amin'ny fahatonina tanteraka. Ao anatin'izay ihany koa zavatra faharoatena lehibe aminay dia ny fahadiovana toerana misy anay moa zany efa fantatsika foana fa isan'andro dia elanay madio hatrany ary misy ataontsika le dispositif hoe kopa-kelatra izay entina anentanana hatrany tsirairay hoe azarina eny amin'ny rehetra eny akory ny fako plastika toko plastika vafa any anatin'ireny baky ireny. Raha mbola ny afinafina ny famokarana sy varotana toaka gasy hatramin'izay izay nenjeny mpitandro ny filaminana dia efa hita taratra amin'izao fotoana izao any amin'ny distrikta ny Fandriana fa efa miroso amin'ny fanalalana izany ireo mpitantana any an-toerana mba ho fidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bola ny commune sy ny mpitantana ny commune any Fandriana. Alain Rodlicher Kotoary Malala. Eto no tanàna Nakona, commune Karnour, distrikta ny Fandriana, ny ahafantaran'ny maro azy dia tsena toka na fivarotana ny toka ambotovoary akoatra ny krisiasy efa fotom-piveloman'ny mponina kapobeny ny fivarotana sy ny famokarana ny toka gasy amin'izao fotoana izao. Nakasitrahan'ny vahoaka ty an-toerana naneke ny fetotram-panjakana ny fananalahana ity toka gasy ity ka efa mitobaka ety amin'ny tsena Nakona isaky ny alatsinainy izany toka gasy izany. Ny vola azon'ny mpivarotra toka gasy eto amin'ny fivarotana ny toka gasy no entin'izy ireo mividy ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ka nanana paikady hampidiram-bola amin'ny alalan'ny etra na ny aba alaina amin'ny famokarana sy ny fivarotana toka gasy any commune Karnour mba hitondra tombontsoa maro ahafahana mampandroso ny commune toy ny fanampiana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa, fanatsarana ny tolotra omen'ny commune, no fanentanana ny olona misehatra amin'ny tsy ara-dalàna ihany koa hiditra ao anatin'ny rafitra ara-dalàna no mamorona fidiram-bola ho an'ireo mpamokatra sy mpivarotra rehefa voalamina tsara ny sehatra rehetra. Nandritra ny tsena be ezaka fivoarana teto Akona no nampahafantarany be ny tanàna ny commune Karnour izany akoatra ireo olana sedran'ny commune amin'izao fotoana izao. Misy komity mitatana an'izay volan'ny toka gasy zay izany hoe hapaka amin'ny atao hoe fampandrosoana zay no nananganana ny komity satria tamin'ny fotoana nanaovana ny teti-bolan'ny commune dia mbola tsy tafiditra tao anatin'ny teti-bolan'ny commune ny fampidirana ny tiken'ny toka
dia izay no antony nananganana komite manokana pitatana ny resaka volan'ny tokagasy ato amin'ny komina Karinoro dia misy moa ny fiarah-miasa ao anatin'izay. Ny lalana no mbola olan'ny vahoaka mpivezivezy ato amin'ny komina Karinoro ka nanaovan'ny ben'ny tanàna antso amin'ny fitotram-panjakana ny jerena izany ka namaly izany nisy olom-bavam-baokan'ny Madagasikara voavita ato amin'ny distriktany Fandrina raha nanatrika ty tsena be ezaka fivoarana 720 ity. Nisy ihany koa ny atao hoe hetahetan'ny Karinoro, hetahetan'ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka rehetra amin'izay hoe fanatanterahana, fanatsarana an'iny lalana makaty iny. Koa jerentsika ny andaminana azy monsieur le maire fa dia any misy dimy tapitrisa atolotra ho fanohanana anareo amin'izay ezaka lalana izay ataonareo izay. Fampisehoana ny tanjakara teo karen'ny fokotany ankona atao amin'ny komina Karinoro sy ampisehoana ny vokatry ny tany mampiavaka izany akona Karinoro izany no tena nasongadina tamin'ny tsena be akoatra amin'ny fampiratiana ireo vokatry ny tany mampiavaka ny komina Karinoro sy ny eto amin'ny fokotany akona manokana. Tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny oran'ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niarany salata amin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao hamanome fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.